Salut les amis, efa nampanantena anareo fa amaly anareo androany de iresadresaka an'ity zavatra ty tsika zany androany iresadresaka an'ity zavatra ty ako hoe samy teny frantsay izy angamba fanaovantsika anazy angamba mety avaditsika amin'ny teny gasy angamba izy raha ohatran'izao fahitako anazy zao on va traduire, on va mettre malgache et amizay izy mivadika teny gasy kely de hita eo hoe ohatrany ahoana ny fomba anaovana anazy mettre écran ngamba tsaratsara kokoa no anazavako anazy aminareo satria tsy navita PowerPoint sy ny karazany ako mirabanao aloha mirabanao satria iresadresaka mombanao an'ity zavatra ity androany okay tsaka inona ny titre natao to satria navadiko teny gasy aingana be le izy za de tsy mba anisan'ireo voakitikitika an'ity zavatra ty hoe iza ny vadiny Eva iza no vadiny Adama sy ny karazany rehetrarehetra zany tsy mba tratran'izay zavatra zay ahako za zany tsy mba tratran'izay zavatra zay donc tsy nanitikitika ana le izy fa tao anatin'ny fotoana maromaro de ohatrany hoe tao anatin'ny fotoana maromaro zany de ohatrany somary ohatrany nanaitaitra ana ihany le izy de natonga saina anahako hoe ahoana no fomba ataoko zany hoe ohatrany hoe ahoana zany fomba ataoko satria tsy mipetsaka le fanontaniana mipetraka hoe iza ny vadiny Kaina satria ao anatin'ny baiboly tsy miteny mihitsy hoe iza ny vadiny Kaina zany voalohany indrindra am'izay fotoana zay okay de ohatrany mampiritreritra le izy hoe maninona am'izao fotoana zao no mivoaka zany fanontaniana zany am'izao faraparan'ny andro zao tsara valiana ve zany fanontaniana zany tsoroko aminao aloha fa za tsy de mbola tratran'ny fanontaniana be ohatran'izany satria tsy nanitikitika anahako le izy tonga de mino fotsiny hoe zay ny famarinana de zay inona moa ny ilaivako anazy fa misy zavatra zany mba tiako ho fantatra ao anatin'io zavatra io zany hoe maninona satria problème voalohany indrindra raha vao manokatra baiboly tsika de tadio tsara fa tsy maintsy tiako na misy question tsy misy andrasa aloha piako ty tadio tsara fa tsy maintsy miankina amin'ny atao hoe vavaka aloha ny voalohany indrindra zay raha vao manatra baiboly fa roa manarakaraka zany tsy maintsy mangataka ny fanahy masintsika ka raha ohatra ho raisitsika atendrony le izy de ho sahirana eo zany tsika tsy misy zavatra ho fatatsika mihitsy am'izay fotoana zay tsy misy zavatra ho fatatsika mihitsy satria zay ny problème amin'ity hoe iza ny vadiny Kaina ty zany iza ny vadiny Kaina iza ny karazana satria aorinan'ny safodrany koa de misy fanontaniana mipetraka hoe olona enina fotsiny atao hoe 1 2 3 4 olona valy fotsiny de ahoana no mahatonga andareo afaka repeupler an'ny tany zany mampitombo nisan'ny vahoaka eto ambony tany zay zavatra zay de ho an'ny olona tsy mpino ny tena manao an'izany zany miezaka izy ireo surtout am'izao andro faran'izao manao zay tsy nonao okay fa tsika manana finoana tsika ary baiboly hoe manazava tsara an'le izy ohatra fotsiny zao ohatra azoko amenanareo misy ohatra zao ohatra ny afaka mitendry alohan'ny idirako am'le izy mba ampidirako kely am'le izy satria sady mieritreritra ihany inona ny zavatra ho teneniko misy maro no miteny hoe rehefa maty ianao de tonga de miakatra any an-danitra de misy manao hoe misy diovina ao anatin'ny purgatoire sy ny karazany nefa tsy ao anaty baiboly mihitsy le izy ohatra fotsiny satria mandray antendrony izy mandray teny lahatsoratra anankiray izy de iny nitondrany an'le izy fa tsy diniany zany le teny ohatra zao ianao itenena mahitra ny teneny hoe bon ny fanahy any ambony any de afaka mivavaka tadio tsara fa ny olombelona de misy équation d'accord ny olombelona raha misy équation de vatana d'accord metsika exemple izy zany hoe miainga avy amin'ny vatana avy amin'ny vovoka nampiana fofinaina nampian'Andriamanitra ny fofinaina mahatonga anazy afaka mihetsika afaka mandeha zany tonga de mikorina anatin'ny lalan-drasy ny karazany rehetrarehetra ny miaraka am'le fofinaina ny vatana ka raha miala aminao iny zavatra iny ça veut dire que tsy ohatsony zany le izy lasa anakiroa fotsiny ndray zany le izy de tsy hivoatra mihitsy zany le zavatra raha ohatra izy ka tsy afaka miteny amintsika par exemple hoe afaka mivavaka ny olona maty any ambony any zany exemple fotsiny raisiko de exemple anankiray eto ambony tany eny zany de afaka tonga de afaka manao an'izany teneniko ny vatako teneniko zany ny fanahiko hoe mivoa ianao ato amiko ato
de raisy ohatra n'ity stylo ty tsy afaka andray an'ity stylo ty ny amako tsy afaka andray an'ity za raha ohatra izy ka afaka mibavaka any ambony any fa ny vatako zany le matière physique no mandidy hoe mandray an'ity stylo ty ahako de manoratra mandray an'ity souris ty ahako de mikitikitika ny zavatra rehetra lefako eo zany hoe ny vatako physique no mahatonga ny zavatra rehetra rehetra zany ka raha ohatra nga miala lasa poussière iny vatan'iny tsy nandeha any ambony any ary amy inona le hoe fanay ozy izy ao anatin'ny baiboly tsy ho lasa ame vivante mihitsy izy am'zay fotoana tsy afaka miteny tsy afaka mihaino tsy afaka maninona exemple anankiray afaka omeko koa zany tsy maintsy mila logique de tsy maintsy mila ohatrany zavatra ohatran'izany zany mba hahafahana amin'ny tena zany mila principe de mila logique raha ohatra zao par exemple misy olona anankiray mivady de samy maty izy mivady de raha maty izy mivady de ny anankiray lasa ny ambony any eny akaikin'Andriamanitra zany raha eny akaikin'Andriamanitra izy araka an'le fitenin'ny fivavahana sasatsasany de afaka mahita ny zavatra rehetrarehetra mianjady amin'ny fianakaviana eto ambonin'ny tany ohatra fotsiny teneniko aminareo mba hanomboako an'le izy afaka mahita le am'le hoe raisin-dareo atendrony fotsiny le baiboly de afaka mahita ny zavatra rehetrarehetra zay mianjady eny ambonin'ny tany eny izy zany d'accord mamilava ohatra le vadiny de raha mamilava izy de maty tao arinany de hitan'le ramatoa vadiny izy eny ambony eny d'accord hoe mamilava de maty de hijaly ao anatin'ny afo be ao anatin'le purgatoire sy le hoe fanadiovana sy ny karazany nefa izy lasa ohatrany tsy miaina ao anatin'ny fitiavana tsy misy amory tsy misy ninona tsony zany izy de malahelo izy zany any ambony any am'izay fotoana zay le ame vivante le ramatoa malahelo zay tsy malogika tsy misy principe an'le izy ary mbola dangereux koa raha ohatra ka eto ambonin'ny tany eto izy zany eny ambony eny izy zany le ramatoa le efa maty de miakatra eny akaikin'i Jesosy eny akaikin'Andriamanitra zany satria hoe mahazo fiaina mandrakizay direct izy vao maty de mahita ny zavatra rehetrarehetra izy de mahita ny zanany mifoka zava-mahadoelona mandeha manao rally de mamono tena sy ny karazany de malahelo izy mijery eny nefa tsy afaka manao ninina de hiavavaka ao anazy izy nefa fatany hoe tsy ho avitra zany izy zany aza mandray zany le tiako hoe aza mandray antendrony raha mianatra baiboly zany de raiso tsara ao anatin'ny zavatra ohatran'izay ao anatin'ny Genesis de mizara be deaibe d'accord ao anatin'ny Genesis ao ampisehoko anao ohatra zao i Genesis d'accord 1 2 3 de 4 ok misy antony matoa Andriamanitra tsy nametraka ny arbre géologique hatramin'ny voalohany mihitsy hoe tsy tonga de atolotra anao ohatran'izao ny Adama sy Eva de izy mivadiny Kaina sy ny karazany misy antony ao fait satria ny but an'Andriamanitra tsy essentiel amin'Andriamanitra tsy important amin'Andriamanitra mihitsy ny andeha hiteny an'izay zavatra zay hoe hito mivadiny Kaina satria tsy isy dikany ok ao amin'ny toko fahefatra Andriamanitra no tena baiboly zany soratra masina no tena mametrametraka hoe ohatran'izao ny fiainan'ny Kaina ohatran'izao ny fianakaviany sy ny karazany zao ny vadiny sy ny karazany fa kosa tsy important amin'Andriamanitra mihitsy ny andeha ametraka ny arbre géologique ny patriarche satria inona ny antony satria but an'ny baiboly mianga tany amin'ny voalohany de hoe momba an' Jesosy hoe zao ny drafi-pamonjena zao ny eto koa anavotana an'ity tany maloto ty zay ny izy napetraka teo Adama sy Eva voalohany indrindra namboarina ny tany sy ny lanitra mba hinotsika zany hoe io ny fototra voalohany afahantsika miaina afahantsika mieritreritra hoe misy Andriamanitra zany hoe tsy maintsy fantatsika mihitsy zany hoe namorona an'izao Andriamanitra raha ohatra tsika andeha amin'ny toko voalohany de mahita an'ilay azy au commencement Dieu créé zany hoe tonga de apetraka Andriamanitra mihitsy zany hoe zao ny zavatra nataoko tsy maintsy inonao alohany hidirako any amin'ny zavatra lalindalina kokoa zay mahatonga anahako miteny hoe tsy important amin'Andriamanitra mihitsy tonga de ametraka ty Adama sy Eva tamin'ny voalohany de napetraka de ameko ny arbre géologique tsy atompoko tsy ohatran'izay mifandeha an'ilay izy tsy maintsy ampisehoany zao ny nataoko tao zao ny tsy mety nataon'ireo olona reo ary ao anatin'io ihany no ahitany hoe mizara anankiroa ny fiainana rehefa avy eo na ianao manao ny tsara na ianao manao ny ratsy zany hoe miainga avy eo amin'ny voalohany indrindra miainga avy eo amin'ny Adama sy Eva Adama ny safidy nanaraka ny vadiny fa tsy nanaraka ny vadiny fa tsy nanaraka n'Andriamanitra voalohany olo zay de nalana tao anatin'io izy nalana tao anatin'io saedena io ao de efa misy sahady hoe zay hitatsika any amin'ny Matthieu tamin'ny rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy zara anankiroa lay lay rideau zara anankiroa le rideau eo de efa ahitana hoe mahazo miditra ao anatin'io paradis zay nidinana sina arkanjely niaro an'ilay ina moa sy niaro an'ilay saedena tamin'ny alalan'ny sabatra sy ny karazany hoe manomboka hatreo amin'ny hafatesan'i Jesosy nitsanganany tamin'ny maty
afaka miditra ao anatin'io am'izay tsika zay zavatra zay tokony zay tena buan'Andriamanitra ao anatin'io baiboly hoe idiko aloha ty paradisa ty satria anao nanota voalohany zay aloha fa roa manarakaraka zany nampisehony eo koa hoe zao namoronako anao zao namoronako anao olombelona azon'Andriamanitra natao any no miteny hoe ty olombelona ty de maka vovoka any amin'ny planeta hafa ako anikako koa any amin'ny misy anahako za Andriamanitra par exemple ohatra exemple izy Andriamanitra de nalainy ny tany amin'ny misy anazy tany de iny namola volany any Adama sy Eva fa maninona no teto amin'ity tany namboarina mpidininy teto ty nangalany tany nanamboarany an'le olombelona satria ny antony de tsotra satria ito tany ito any ny iverenanao vovoka zany hoe ianao zany tsy parfait ka raha mbola tsy Andriamanitra na Jesosy no miteny anao hoe tonga parfait anao tsy mahazo miakatra eny ambony eny amin'ny misy anazy eny mitsy anao zay ny mahatonga le hoe tany eto amin'ity tany any ty no nangalany anao nataona nanaovany anao vovoka nasiany fofinaina natonga anao mivelona ka raha mateto ianao tsy afaka andeha ihany mitsiny fa ny fanahy ianao miverina any aminy de tazominy quelque part any tsy afaka miteny tsy afaka mivavaka tsy afaka mitomany tsy afaka manembonemina ny zavatra rehetra zay hitanao hatramin'izay baiboly zany ohatran'izay fandraisana anazy fa tsy tenitenenina fotsiny afaka mivavaka any ambony any sy ny karazany important be io satria misy hoany drafi-pamonjena eo amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra misy anina géologika amin'ny tantara mombany hatramin'ny kaina namonany anina sy ny karazany eo amin'ny fadimy vao miditra ny arbre géologie misy ny arbre zany mba hisiny hoe ohatran'izao ny olombelona sy olombelona ary c'est très important zavatra tiako tenenina aminao fotsiny de tsotra teraka ny Adama sy Eva niteraka ny Kaina de niteraka ny Abel ok de nonony anankiray izy nonony atao hoe jalousie d'accord baiboly tsy niteraka misy hoe nananjanaka Abel fa kosa nyteny izy hoe manana taranaka Kaina avaiza raha nivadiny Kaina rehefa jerevanao ny tantara 300 taona taty aorinany niteraka ny Seta Adama sy Eva 300 taona taty aorinany 300 ao anatin'io 300 taona io efa misy natao hoe niteraka be da be i Adama sy Eva zay no mahatonga an'ilay fiteny manokatra atao amin'ny lasany hoe avokako aminareo izy atao amin'ity zavatra ty hoe mamen'olo ao taorin'ny andro ny Adama tao aorinan'ny Seta de 800 ans raisitsika ny exemple amin'io Genèse toko fahadimy andin'ny fahaefatra io tsotra be le izy fiainatsika amin'izao fotoana zao ok ménopause ny vehivavy amin'izao fotoana zao de eo amin'ny 40 à 45 ans maka ohatra anankiray ohatra le ohatra anankiray ho raisitsika de 20 ans izy niteraka 40 ans ataontsika minimum ny ménopause ny tsy afaka miteraka tsony izy raha ohatra tsika ka maka an'ilay satria mbola miexiste zany satria tsika olombelona raha de mieritreritra hoe miteraha fito lahy fito vavy ka raha ohatra ka manao calcul tsika ao anatiny hoe 2 ans par an d'accord no niterahan'ny vehivavy sy ny vady tao atokantrano de mahatratratra any amin'ny firy ao anatin'ny 20 ans à 40 ans mahita folo izy mahavita zaza folo izy matanjaka be Adama sy Eva d'accord ka raha ohatra izy miteny hoe 300 ans niteraka ny Seta de 800 nandritra ny andro ny iainany tao aoriana ny Seta de 800 ans firy calculeo firy ny zanaky Adama sy Eva d'accord après indray calculenao firy ny zanaky Kaina de firy ny zanaky Seta satria tsy fatatsika hoe niteraka i Abel ok satria tsy miteny ny baiboly tsy mentionné mihitsy hoe niteraka i Kaina iza ny vadiny Kaina tsy miteny mihitsy izy fa nakavady Kaina ozy izy donc probablement mihitsy na ny zanaky ny rahalahany na ny zanaky Adama sy Eva ihany no nalainy vady tadio tsara fa ao anatin'io raha ohatra ka tsy mbola niteraka ny Seta izy efa niteraka betsabetsaka izy nandritra an'le 300 zao nakavady anazy Kaina amreo bavindreo de fa ao Kaina de fa mamorona an'ilay guerre samy hafa hoe maninona no asitasitaka Andriamanitra ohatran'izao tsika maninona tsika no avelan'Andriamanitra ohatran'izao zay no natonga an'ilay nisy déluge aty aoriana zavatra tiako tenena aminao hamalina an'izay fanontaniana zay de possible navelan'Andriamanitra mihitsy ny olombelona anao ny zay azony atao mba hahafahany mameno ny tany fa tsy azotsika atao tsony zany amin'izao fotoana zao nono ny fahahotatsika tadio tsara fa
raha ohatra nareo ka mijery mitantaran'reto surtout reto mpanjakan'ny anglisy reto ao Eropa ao. Zareo reo de mifanambady ohatran'ny hoe cousine cousin. Zay foana ny zareo mba tsy avery am'lay mahampanjaka anazy. Zany hoe mbola nitazomo zareo izay zavatra zay mba tsy avery amin'ny mpanjaka anazy. Baiboly tsy miteny mihitsy hoe iza ny vadiny Kaina, fa miteny kosa amin'ny Baiboly hoe 700 taona tao aorianan'ny Seta nananjanaka il engendra des fils, zany hoe nananteraka be da be et des filles, mety illimité, mety voisa araka amin'ny teneniko anao teo hoe 2 ans mba ahafahanao miteraka anankiray indray amin'ny fotoana misy atsika zao tao aorianan'ny ménopause ny Eva, de multiplier ohatra ataontsika hoe 700 ans ohatra ny i Eva. Raha ohatra ka 300 ans izy vao niteraka ny Seta satria tsy nahazo valy mihitsy zany mandritra ny 300 ans izy tsy nieritreritra mihitsy hoe satria fatany hoe Kaina every de firy ao anatin'ilay ohatra ataoko hoe 20 ans tany niteraka na 40 ans tany izy niteraka ny Kaina de niteraka ny Abel izy firy zany ny zanany vavy am'izay fotoana izay. Zay ny azotsika malina ny fanontaniana iny satria possible be mihitsy ny zavatra iny, tsy afaka mivoana ao anatiny anina amin'ny Baiboly mihitsy izy. Zavatra azoko tenenanao fotsiny hoe ny Baiboly de tsy azo raisina atendrony. Tsy azo raisina atendrony mihitsy amin'ny Baiboly fa tsy maintsy misy zavatra alainao mba hoentinao hoe tsy maintsy misy ny fanahy masina, tsy maintsy misy ny vavaka, fa ny valiny aty arina foana. Andriamanitra tsy important amin'Andriamanitra mihitsy ny ametraka ny arbre généalogique any Adama sy Eva satria tsy zay ny buan'ny Baiboly. Fa raha zay ny buan'ny Baiboly raha ohatra ka ho tany saina eo daholy ny isan'ny zanaky Adama sy Eva tsy araka mihitsy ny Baiboly. Maninona izy nijanona tamin'ny Seta, maninona quelques verset ao amin'ny chapitre amin'ny toko faha-efatra kely fotsiny mitantara momba ny Kaina, fa any amin'ny manaraka zay resaka Seta daholy tsy voateny akora reo, voateny fotsiny ohatra fotsiny exemple omeko anao ao amin'ny taranaky Abrahama be da be kokoa no ny taranaky Agar na miala avy amin'ny Ismaël. Ohatra anankiray koa ny vady faharoan'ny kitore vady faharoan'ny vady fahatelon'ny Abraham tsy voatanisa ny foko roa ambin'ny folony fa ao izy fa maninona ny aty amin'ny Abrahama natao be da be satria zay ny buan'Andriamanitra io ny atongavana any amin'ny Jesosy. Tsy important amin'Andriamanitra mihitsy miteny zay ary ny valiny fanontaniana ilay tsy misy afa-tsy zay ny anabaviny na ny zanadrahalahiny no nalainy vady mba ahafahany mameno ny tany. Hiditra eo amin'ny faharoa tsika. Lay faharoa de mahatonga saina satria hoe iza avy aiza Agara. Alohan'ny hidirantsika amin'izay angamba de manana zanaka anankitelo Noé. Tsy mahalala ny zany angambitsika. Atao aorianan'ny déluge de tsy maintsy ny repeupler ny tany izy, tsy maintsy nanabetsaka nireo tany sianina reo zany izy amin'izay fotoana zay. Shem, Sham, Jafet. Eto tsika mila misany tsara satria ny Baiboly de miteny mihitsy hoe ireto no mahatonga an'izao tontolo zao. Ao anatin'io de misy natao hoe Shem, de misy Sham, Sem ny de misy Sem ny loholona na hoe zokiolona. Sham ny eo atenatenany ary Jafet no atsotsika hoe faralana ohatran'izany zany. I Sham de nahita ny tanjan'ny rainy de nivoaka de nimeme satria mamy ny rainy vavy nanao hanina momba ny divay de mamy de nitanjaka teo ampovoan'ny tantozy izy de meme. De aveo niditra izy roa lahy Sam sy Jafet de ny ambotrany miditra izy fa manako tsy mijery ny tanjaky ny rainy fa kosa tondra ohatrany hoe rideau izy de nanakona ny fahatanjahany rainy. Rehefa tsisy malala an'ilay histoire tsika, rehefa hitan'ny rainy hoe maninona no nanao an'izany i Sam de nozoniny hoe Sam de ohatran'izao izy amin'ny Jafet de Jafet miditra ny antranony ao anatin'ny tantiny Sem. Io no maha important be ny zavatra hodiniantsika androany. Misy Rem na ny ataontsika hoe Égypte. Misy Rem na Égypte alohan'ny hidirantsika amin'ity angamba de mila mamoaka an'ilay
textako satria amiko izy moramora kokoa am'ty zavatra ty. Ok angamba betsaka amitsika no mieritreritra hoe betsaka amitsika mieritreritra hoe ohatranao zany fomba fianarana ohatran'ny hoe Genèse 8 misy ny renaissance zany hoe raha nivoaka tao anatin'ny arche na ny sambo fiara Noé dia nitenenin'Andriamanitra izy hoe mivoanao tao ianao izy sy ny vadinao, d'accord, sy ny zanakao lahy sy ny vadiny ary ny vadiny azy izy ireo avokoa. Eto no misy ny olana betsaka indrindra au fait satria ne sont que 4 personnes, efatra fotsiny zareo tao anatin'io sambo fiara io miaraka amin'ny vadiny tsirairay avy, d'accord. Eto kosa nefa Andriamanitra dia mametraka alliance vaovao zany hoe mba ahafahan'ny olombelona mifondé na hoe mamokatra indray olona betsaka mameno ny tany satria valo fotsiny ve ianao ohatrany hoe olona valo no mivoaka ao anatin'ny sambo fiara dia ameno ny tany. Eto zany tena problème be amin'izay fotoana zay. Dia eto atsika misy an'y verset 18 hoe Noé nivoaka miaraka tamin'ny zanany lahy vavy zanany sy ny vadiny ary ny zanany vadiny zanany. Ok, tsy misy problème mihitsy tsy misy olana mihitsy zany hoe afaka mameno ny tany zany zareo manomboka eto. Mais ianao tsy afaka mameno ny tany mihitsy raha tsy misy ny bénédiction an'Andriamanitra amin'izay fotoana zay, d'accord. Ary eo amin'ny chapitre 5 Andriamanitra no mameny approbation nanome hoe andana indray fenoy ny tany à nouveau dia mirepeupler ianao na mameno tanteraka ny tany zavatra rehetra ianao. Ao amin'ny Genèse rasan'ny baiboly malagasy hojerevantsika vetivetika tsy maninona ao amin'ny satria sorataka eto ilay amin'ny Genesis 5:9 dia hozy hoe Jéhovah na Dieu béni, d'accord, Noé sy ny zanany. Zavatra niteneniny teo amin'ny 5:9 dia hoe andana mameno ny tany ampitomboy ary feno ny tany ozy izy olona valo. Raha ohatra tsika ka andeha lavidavitra kokoa any amin'ny 5:9 dia mijanona eo amin'ny 9:20 dia ny zanaky Noé nivoaka tao anatin'ny arche Sem, Cham, Japheth, et Japheth fut le père de Canaan. Eto ny tena important be mihitsy. Eto tsika ny tokony hieritreritra tsara hoe inona ny zavatra mitranga tamin'io fotoana io, d'accord, mahatonga anahako miteny hoe nitanjaka sy ny karazany izy. Alors ohatra niaraka ny teneniko anareo teo hoe Cham nahita ny dadany nitanjaka dia ohatran'izay le izy donc mitantaran'le izy amin'ny hitanareo amin'ny anina ato zany. Fa ny tena mahatonga saina antsika dia tiako ho fantatrao hoe avaiza ny tsy mahafantatra amintsika hoe Agar satria jerevanareo tsara ny 420 fa 420 fa 520 hoe maudit soit Canaan, voaozina zany Canaan zany hoe lasa andevony frérany izy rehetrarehetra zany. Canaan zanaky Cham, d'accord, dia béni soit Sem zany hoe nahazo fahasoavany Sem fa i Canaan kosa dia lasa andevony. Ok, dia les 27 ny tena intéressant be satria misy carte ao ampisehoko anareo hoe que Dieu élargisse Japheth. Inona ny tenenina amin'izay que Dieu élargisse Japheth zany hoe afaka mipetraka ao amin'ny tantiny Sem izy ary Canaan kosa dia esclaveny na hoe andevoziny. Avy aiza ary Agar raha ohatra anaraka andevony sy esclaveny izy roa lahy izy avy aiza Agar ampisehoanareo carte anankiray ako ty carte ty dia carte ao amin'ny Etsy $22 ny vidiny fa niezaka zany nanao reproduction anazy dia niezahana zany le izy natao nadika tamin'ny amin'ny teny frantsay nasaiko nataony hialy izy amin'izay fotoana zay mba hitanareo anazy zany hoe manazavazava kokoa izy hoe izavy
no territoire an'ireo a zanaky Noé ireo na hoe ny zanaky Noa amin'ny fahalalantsika anazy ngamba ataontsika ohatran'izao angamba le izy a de mety ahenako kely ny sariko ahitanareo anazy. Ok, ny Amerika tsy ao anatiny ao satria misy zavatra ho teneniko aminareo. Ny ambony rehetrarehetra eto hoe miala eo amin'ny SEM atsika satria ZEM no tena izy amin'izao fotoana zao. Zany hoe iny rehetrarehetra makany amin'ny hitanareo ELAM, Pakistan, Inde, Chine, SEM, Corée de aty misy ny atao hoe inona filazan'izy ity sy ny karazany Arabia, misy ny Israël, Iran, Irak sy ny karazany rehetrarehetra reny de atao hoe SEM. Jafet mahazo miditra ao anatin'ny tentiny i SEM. Nefa kosa izy afaka manjanaka any Cham. Tadio tsara, Jafet afaka miditra ao anatin'ny SEM, ao anatin'ny tentiny SEM no afaka manjanaka ny taranaky Cham. Eritrereto tsara. Ny Cham dia atao hoe Afrika sud-saharienne na hoe sud-saharienne aty amin'ilay atao hoe tany manitra satria voaozona tanteraka Cham, voaozona tanteraka Cham amin'io fotoana tamin'ny nahitan'le fahatanjahana io zay meme andrainy. D'accord? Jafet eto ny tena très important le satria miady ny olombelona amin'izao fotoana zao. Nefa ireo no nipoiran'ny tanàna eto ambony tany. Aiza ao anatin'ireo Agar. Agar dia ao anatin'ny Cham na atao hoe Égypte. Afrika sub-saharienne ao anatin'io izy satria manino zay no ahatonga antsika eritrereto tsara ny zavatra miseho raha ohatra ka nakavady any na ohatra ka niteny ny Sarai niteny any Abraham hoe tsy miteraka ahako andany ianao miaraka matory amin'ny Agar mpiandroko na hoe esclaveko na hoe ino zany efa andeviko de manina zany satria esclaveny Shem Jafet ny parti rehetrarehetra misy any Égypte sy ny karazany iny. Nefa ireo rehetrarehetra reo de tadio fa taranaky Noa. Anao ty le monde tel que peuplé par les descendants de Noé. Noé, Sem, Jafet, atao ambany ato amin'ny manaraka miresadresaka anareo tsara momba an'izay zavatra zay. Zany hoe fiainantsika rehetrarehetra zany de mianga avy ato. Tanareo ty Sem, Jafet, Cham. Fantatsika zao fa esclave Égypte, esclave ny Sem sy Jafet. Hiditra ndraitsika mbola ifanontaniana hoe maninona no matanjaka ny tanàna ohatrany hoe Iran, Chine, Corée du Sud, Corée du Nord atahoran'ny Amerikanina sy ny karazany satria miditra ao anatin'ny tentiny ny Sem, ny Jafet afaka miditra no mananjanaka any Cham. Azonareo tiako tenenina miditra ao anatiny. Raha ohatra ka nandeha tany Chine nga Poutine de ahoana nataony miditra ao anatin'ny tentiny président Chine izy. Raha nandeha tany Corée de miditra ao anatin'ny satria ao anatin'ny Shem, ao anatin'ny Shem ireo olona ireo. Raha ohatra nisy ka aversika amin'ny rasany aversika amin'ny lay original izy de hitatsika tsara izy amin'izay fotoana zay. Ny mavomavo rehetrarehetra hitanao any ambony de misy any Russie sy ny karazany rehetrarehetra iny. Cham aty amin'ity Iran ty ambany ty juste zany amin'ity tanàna ty Philippines sy ny karazany ty. Fanontaniana hoe maninona ny USA zany hoe ny territoire n'Amerika no tsy hita ao anatin'io. Tsotra ny valiny. Tsotra ho an'ny valiny tsy misy resaka baiboly mihitsy ny zavatra ho resahako aminareo androany. Satria ny atao hoe Amerikanina de fitambarany Cham, Jafet. Zany hoe makaty zany Zany hoe reny Romain, na ny atao Romain, na ny Portugais, na ny karazany ao anatin'ny Jafet satria ao anatin'ny Jafet misy ny atao hoe Javan Javan zay miteraka ny Grek sy ny karazanaky Jafet misy miteraka ny Javan sy eto ambanimbany eto misy manazava tsara ny hoe Jafet, Gomer, Magog, Javan, Meshek, Tibar, etc. satria manana anaky fito izy. D'accord? I Sem manana anaky 10, niteraka 10 de misy ny Elam, Ashura,
Afraksada no neviny Abraham raha mbola tao anatin'ny Kanana sina Kanana anisan'ny tanàna andevo ny Kanana anisan'ny tanàna andevoziny Sem Japhet fa koa zany eo tsika no manomboka amin'ny teny am'le manomboka amin'ny teny ianao afaka ny États-Unis de miala avy ao amin'ny Japhet ary zareo na ny Australie na aiza na Groenland ny Canada sy ny karazany miala avy ao amin'ny tanàna atao hoe Japhet ireo olona ireo no nandeha n'immigré tany amin'ny fitoerana atao hoe Amerika na hoe territoire Amerika aty Amerika am'izao fotoana zao tsy fantatro ny vin'ny Amérindienne satria tsy na ny Japon akany na ny karazany tsy miteny izy fa ny Japon anisan'ny ao anatin'ny Sem raha hoe ka tena mijery raha mijery tsara mihitsy antsika satria Sem ny ato anatin'ity misy ny Israël sy ny karazany eny ary matanjaka be reo zany hoe zavatra tena possible mampatonga ny États-Unis matanjaka am'izao fotoana zao de noho ny atao hoe arma sy ny nucléaire sy ny karazany fa mbola miondrika miditra ao anatin'ny tentiny Sem reo am'izao fotoana zao any amin'ny farany ao anatin'ny apokalypse vao miova ny tantara any amin'ny farany hoe ianao ohatran'izao any fiafaran'ity zavatra ty eo amin'ny mihoatra ny 30 minutes le izy avelako izy androany satria tiako fantatra reo fotsiny reo tantara anaky telo reo mba ahitantsika tsara hoe ohatra ny ahoana ny fitombony izao tontolo zao ato izy tena manazava tsara mihitsy ato amin'ny anankiray ato hitanareo ty hoe Sem, Gomer, Aeshir sy ny karazany rehetrarehetra iny ary raha tena mijery ny carton détail ianao tena misy miresaka momba hoe tia Javan tia anina ao anatiny ohatra ka tena sokafana mihitsy le carte ho hita amin'ny anina ohatra zao $22 ny vidiny any amin'ny anina mi hoe ordre as people by the descendants of Noah afaka vidinareo ao amin'ny etsi raha ohatra ka miintéressé anareo de velarina reo ohatra zao satria nalaina anina le izy de nasaiko nataony IA izy de nasaiko nazavaina hoe non am'izao tany misy atsika am'izao fotoana zao no tiako amoahanao anazy mba ahafantaran'ny olona hoe maninona atsika miady amin'ny tisy dikany nefa jerevany miparty rehetrarehetra misy amin'ny Madagasikara reny de ao anatiny atao hoe Cham na hoe voa andevo zay mahatonga ny Japhet matanjaka be amin'ny tany rehetrarehetra misy an'iny Arabie, Egypte sy ny karazany rehetrarehetra iny Anglisy sy ny karazany rehetrarehetra iny sy ny karazany tanzay ny azoko zarainanao androany tsy haiko na miintéressé anao na tsy miintéressé anao fa zay fotsiny izy rehefa mamokatra baiboly de azalaina fotsiny hoe ohatran'izao fangatao amin'ny fanahy masina amin'ny teny frantsay izy mazavazava kokoa mety kokoa mba nanazavako anazy na de misy motamo kely par contre amin'ny teny gasy izy somary sahirakiraka kely manazava anazy fa tiako fantatra reo fotsiny hoe reo ny taranaky Noa reo ny manjaka am'izao fotoana zao azo atao hoe mandefitra ny États-Unis satria maninona tsy maintsy miditra ao anatin'ny tentiny Sem izy azo atao mihitsy ny miteny an'izany ary matoa izy mandeha makany Chine nefa amin'ny président chinois tsy makany États-Unis am'izao fotoana zao de zay le atao hoe miditra ao anatin'ny tentiny Sem Japhet am'izay fotoana zay voilà merci ny anao nahatra amin'ny farany j'espère que afaka mamaly anareo fa tsy tokony karoka lavitra be mihitsy ntsika hoe io araka ny finoana ihany io matotsy nataon'Andriamanitra tao hatramin'ny voalohany ny arbre généalogique ny Adama sy Eva de misy ankena de izy amin'ny vadiny kena misy antony ao fait satria manina tsy zay ny tian'Andriamanitra piseho ao anatin'ny voalohan'ny baiboly zany hoe chapitre voalohany faharoa fahatelo toko voalohany faharoa fahatelo fahaefatra maninona any amin'ny fadimy izy vao napiditra ny arbre généalogique ny 7 de nampidiriny aorinany alohan'ny idiran'ny toko fadimy na hoe faraparan'ny toko faefatra vao nampidiriny ny arbre généalogique ny Kaina nefa nataony kely balitika mihitsy le satria misy antony ao tsy intéressant ho atsika mihitsy ny afantatra an'izany ary azon'Andriamanitra tao mihitsy nametraka hoe ty fa lasa lava be ohatran'izany ny baiboly tsy ho zakatsika ny namaky anazy ary vitika ohatran'izao ary izy ohatran'izao efa tsy vitatsika no mamaky anazy maika fa ataon'Andriamanitra ohatran'izany ampidiriny ao daholo ny arbre généalogique andreo olona reo tsy zay fotsiny fanambady ry zareo amin'ny mampirahalahy anazy sy amin'ny mpianada na ny cousin na ny cousine de aveo ny zanaky ny izy anankiroa ohatrany hoe vadiny Seta lasa nakany amin'ny zanaky Seta nakany amin'ny zanaky Kaina de ohatran'izay mifangaro ary tena samy zanaky Kaina no vady tamin'ny zanaky Kaina de mitombo de mefara amin'ny ady ohatran'izao tsika amin'ny farany ady lehibe
fa voalohany ady lehibe faharoa ady lehibe tsy misy fahatelo angamba izy ity fa misy an'io adiny any amin'ny golf persikesikesinany io satria misy jalousie koa any ao anatin'io zavatra io taddio tsara tsy tokony hiady mihitsy ndreo ao anatin'ireo sem izy samy sem mifampiady satria manina misy nataon'Andriamanitra samy mpiarahalasy-pianadany ery zareo reo ao anatin'ny sem zanaky Noé reo zanaky zafikely Noé fa miady hoe maninona ny any Jafeta ny anany Jafeta fa ny Sem no mahazo ny drafi-pamonjena dia ahitana ny Jesosy fa maninona zany Jafeta sy Sam dia ohatran'izay resaka jalousie foana zany no mahatonga an'io ary zay no mahatonga anahako miteny foana hoe any aparany any reo anankitelo reo dia manampy ny fiangonana farany reo anankitelo reo manampy ny fiangonana farany dia miverina izy eo zay no tena ahafantarana amin'ny fahalalako anazy eo no ahafantarana hoe ho avy tokoa ny farany raha vao reo anankitelo reo no mahay mifanaraka amin'ny fiangonana farany reo taranaka reo zany tsisy tsony tena hoe ty taranaky Abrahama hoe ohatran'izao fa satria fa miparitaka be mihitsy izy fa amin'ny farany tsy maintsy fara amin'izay zany zavatra zany merci amin'ny manaraka indray